Alleloia, alleloia. Miarabantsika rehetra amin'izao andro maraina ny 15 ny volana May 2020 sy 2020 izao. Tonga soa ianao tamin'ny anina sahaza. Androany dia miresaka ary te hiresaka amin'ny olona iray izay mety reraka ao anatiny ao. Mety mahatsiaro irery ianao, mety voahilika ianao, na hoe toa tsy mandroso intsony. Ianao no tiako resahana ary lohatenintsika androany dia ny hoe fahendrena mampiavaka, fahendrena mampiavaka. Mety mahatsapa ianao hoe tony any an-tsesitany zany. Jereo ny Baiboly ao amin'ny Daniel toko 1:17. Amin'ny anara-mahery Jesosy Kristy dia nomen'Andriamanitra fahalalana sy fahendrena ary fahalalana lalina tamin'ny taratasy rehetra ireo zatovo efatra ireo, ary Daniela nahafantatra ny amin'ny fahitana sy ny nofo rehetra. Amen. Tena mikasika lalina mihitsy io teny io satria Daniela sy ireo namany dia tsy moramora ny fiainan'izy ireo. Nalaina lavitra ny tanin'izy ireo, natao sesitany tany, niala tamin'ny fahazarana, niala tamin'ny olona mahazatra azy. Tena nitoetra tao anatin'ny tany hafahafa izy. Nefa ny jereo teo indrindra Andriamanitra ny nanandratra izy ireo. Eno tsara izao, tsy mila toerana lavorary Andriamanitra vao afaka mampamirapiratra anao. Indraindray tsika mieritreritra hoe rehefa milamina ny fiainako vao ampiasain'Andriamanitra, na koa hoe rehefa manana olona manohana ahy na mahafantatra olona, na koa hoe rehefa manana vola, na koa hoe rehefa misokatra amin'ny varavarana. Tsia, jereo Daniela. Tsy nanana olo-pantatra izy na réseau, tsy nanana fahefana izy, tsy nanana tombony manokana izy. Nefa ny kosa nomen'Andriamanitra zavatra tsy azo fidiana anankiray izy dia iny ny fahendrena. Ary ny fahendren'Andriamanitra dia afaka mampandroso anao mihoatra noho ny herin'olombelona rehetra mihitsy. Ny Baiboly aza milaza fa avo folo eny noho ny olon-kendry rehetra tao Babilona izy ireo. Folo eny. Eritreretony izany zatovo babo nefa mihoatra amin'ny manam-pahaizana rehetra tao amin'ilay fanjakana. Nahoana ho ianao? Satria rehefa miaraka amin'Andriamanitra ny olona iray, afaka manao ao anatin'ny manao zavatra ao anatin'ny alina iray ny lanitra izay tsy vitan'ny tany tao anatin'ny taona maro. Mety any am-piasana ianao izao ka tsy misy mahita ny ezaka ataonao, na mety ao an-trano ianao nefa tsy misy mino anao, mety sahirana ara-bola ianao, na koa voadidin'ny olona toa ny hoe mahay sy matanjaka noho ianao izany. Fa eno tsara, aza afangaro ny vanim-potoana iainanao ankehitriny sy ny toerana hitondran'Andriamanitra anao. Fantatr'Andriamanitra tsara izay misy anao amin'izao fotoana izao. Ary na dia ao anatin'ny sesitany azy ianao manomana ny fisandratanao izy. Olona maro no mandalo fotoan-tsarotra amin'izao fotoana izao, nefany mandany an'izany fotoana izany ao anatin'ny fitarainana. Daniela kosa nifidy ny fahatokiana, ny fahamasinana, ny disiplina, na ny fifehezan-tena, ary ny safidy koa izy ny fahendrena. Koa androany ianao aza mitaraina antsony fa mangatamina hoe Tompo, omeo fahendrena mba hahafahako mamiratra eto amin'izay misy azy zao. Satria ny fahendrena dia izao manokatra varavarana, mitondra fankasitrahana, mampiavaka anao
eo anivon'ny olona. Mety tsy manana ny ananan'ny hafa ianao fa miaraka amin'Andriamanitra afaka manao zavatra ambony lavitra dia izao saina tarihan'ny fanahy masina. Ary misy olona mila mandresy izao zavatra izao androany. Tsy hijanonao toy izao mandrakizay ny fiainanao fa efa misy zavatra ho manin'Andriamanitra ho anao. Io fotoana hitomaninao io fotoana hoe mahatsapa ho tsy takatrao ny zavatra io fotoana hoe tovery fanantenana io ianao, afaka ampiasain'Andriamanitra ananganana olona ho anao mba hampahatanjatanjaka kokoa ianao, mba hendry kokoa ianao, mba hoe lalitsaina kokoa ianao. Ko aza kivy, tohizo ny lalanao, tohizo ny vavaka, tohizo ny fatokiana, tohizo ny fianarana, tohizo ny fianonana izao hanina sahaza ny toriteny. Satria izao teneniko anao ihany koa, Andriamanitra tsy mitabataba rehefa hanandratra anao. Matetika dia izao mangina ny fomba hanandratan'Andriamanitra ny olona iray. Fa rehefa tonga kosa izany tsy misy afaka manakana mihitsy. Halleloja. Andaontsika hivavaka. Raha io amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy, mivavaka ho an'izay rehetra mandalo fotoan-tsarotra ho androany. Tompo, tahaka ny nataonao tamin'ny Daniela sy ireo namany, omeo fahendrena izy ireo, omeo fahalalana, omeo fakasitrahana avy any aminao. Na dia ao anatin'ny fahasahiranana aza, ampamirapirato izy. Na dia ao anatin'ny ady aza, ampandrosoa izy. Oka ny fanahinao anao azy ho afoloeny amin'ny sehatra misy azy. Feno fanantenana indray ny fony androany Tompo, amin'ny anara-maherinao Jesosy Kristy nanaovako izany vavaka izany. Amen. Amen. Tahin'Andriamanitra indrindra ianao ary raha ohatra ka nakasika anao ity hafatra androany ity, dia mba soraty eo ambany hoe manomana fisandratako Andriamanitra. Ary atokio ny teny izay soratanao. Ary mangataka anao mba zarao amin'ny olona ihany koa izay mila fampaherezana ity video ity, ary hitanao an'iny Tompo ary entiko fahasoavana sy fahandrapona ianaraka anao amin'ny andro rehetra iainanao ary toetra ao an-tranon'i Jehovah andro lava ianao. Amen. Ampitiavana be dia be Docteur Rina ihany.